ahoana marina ity fitondrany ity e. Amin'ny firenena republikanina to antsika dia ny lalam-panondrenana no lalàna ambony indrindra eo amin'ny firenena. Raha ny eto amintsika dia ny vahoaka no masy mandidy amin'ny firenena. Izany dia tanterahana amin'ny alalan'ny fifidianana toy ny filoham-pirenena, ny solombavambahoaka ary ny ben'ny tanàna, indrindra fa ny eny anivon'ny fokontany. Saingy ny eto amintsika moa dia mbola ny lehiben'ny distrika izay olom-boatendrin'ny fanjakana no misafidy izay ho lehiben'ny fokontany. Izay no antony mahatonga hoe tsy isan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto amintsika ny fokontany. Hatrany anatin'ny lalam-panorenana mihitsy no efa tsy ahitana fa isan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny fokontany. Kanefa dia eny no isan'ny fototra voalohany ho an'ny vahoaka izay vao ny komina. Tsy hodivirana ny tantaram-pirenena. Ny taona 2014 nahavita nandrodana sy nampikoa ny fanjakana roa ny toeriny, 12 taona sy 3 taona lasa izay no eo amin'ny familiana any Gasikara ankehitriny. Tsy mamoa fotamandry fa mila todiana ny tantara. Hafa ny fomba firesaka sy fiady tamin'izany, fa tena manao ny tsy fanao ara-bakteny. Namaky pro-panjakana, fototry ny fandrobana sy ny fandorana, tsy afa-niala tamin'ny ramandrika sy ny faty olona, nandray vojin'akanjo sy nanambana basy ray aman-dreny am-panahy, nampaniraka ireo olo-pehezina, aniratsira ny manamboninahitra ambony mpifehy azy. 12 taona taty aoriana, ny lehiben'ny fandrombam-pahefana tamin'ny tsy ara-dalàna tamin'izany no lasa mpanomelesina momba ny demokrasia. Fa ilaina ny fandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Tsy handroso sy tsy hosangany aty Afrika ny firenena, ary tsy hotratra ny arikarena 4,000 ka hatramin'ny $5,000 isan'olona raha tsy misy ny fandimbiasam-pahefana ara-demokratika ao anatin'ny fepetom-piasana efa voafaritra. Dia hoy ny fandaharana ahoana marina hoe adin'ny filoham-pirenena ankehitriny io sady ve ny fanonganam-panjakana sy ny tsy fiandrasana fifidianana nataony tamin'ny taona 2020. Ity no teny natao nandritry ny fampelezan-kevitra. Ny politika tsy natao an'ny olona majifo. Ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina. Fa ny fanaovana politika indrindra fa eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka, ary azo ataony mamadika, ary mbola azo ataony vadibadika. Mazava ny nambarany teo, ary tsy mahagaga raha lasa toatra fiakarana foana ny vahoaka malagasy nandritra ny hetsika rehetra ny arana tamin'ireo mpitondra ankehitriny io. Ny vahoaka miady amin'ny vidim-bary, fa ianao kosa Andriamatofiloha mbola mahasamitaingina fiarakodia-kadiaka ao anatin'izao fahoriam-bahoaka izao. I Madagasikara ihany no firenena faharoa amin'ny manitra indrindra, fa manana filoham-pirenena mitaingina fiara raitra indrindra maneran-tany. Ny fanamboarana kapoaka no mba havaolana omenareo amin'ny fiakarany ny vidim-bary. Mitaky rano fisotro madio ny vahoaka, lava-drano no atolotrareo azy. Tsara ampatsiahivina eto fa isan'ny sangany tamin'ny fitariana ny miala rajao ny sy ny vatapaty teny amin'ny kianjany 13 Mey no manomelesona ireo miaradia aminy tamin'izany. Ankehitriny lazainareo fa mpanakorontana indray ireo mpanohitra. Fa rehefa hafa de vorondolo, fa rehefa ny tena de voromanga. Tsy basy mipoka, tsy fidinana andalambe miseho, tsy etsy bahoaka mitranga, fa voaresaka ambony latabatra, fa makafakana anatina haino manjery. Fitsangatsanganan'ny mpanohitra dia efa mahay volotratra ny fitondram-panjakana ankehitriny. Taiza teto ambony tany no nisy hoe andeha anafosafo sy andoka fanjakana ny mpanohitra. Ny tody tsy misy fa ny atao miverina, hoy ny fomba fiteny. Asana efa zatra manao sy mana tsy te enjena ny mpitondra fanjakana ankehitriny, ka mety manonofo ratsy amin'ny isiny fipoahana. Efa izay no asany, dia nitsongoloka ny fitondram-panjakana izay nisy teto hatramin'izay. Ny arahantsika nahita tsara fa ny fitondrana ankehitriny io no isan'ny nanohitra voalohany ny filoha Rajaonarimampianina, izay izy ireo ihany
no isan'ny nametraka azy teo amin'ny fitondrana. Amin'izao anefa dia ny mpanohitra tamin'izany fotoana izany no tsy mahazaka fanoherana. Arakaraka ny fomba natongavana teo amin'ny fitondrana, ny fomba fiasa hoentina mamaolana, izay tsapa omorona betsaka amin'ny fandrangarangana sy fampiasana basy amantafondro. Mpitondra mitsinjo vahoaka no ilain'ny vahoaka malagasy ankehitriny, fa tsy mpitondra manome tombony ho an'ny olombitsy sy izay manodidina ny mpitondra ihany. Dia hoy ireo mpivarotra madinika hoe nangalatra zany zay aminareo, nefa zay olona tsy miasa tsy manina, ina ary fivelomana ataonay, ina no ataonay fotoana fahavaratra ny antsika zao hoe anaty fahasahiranana tanteraka, ao anatin'le fahasahiranana be zay tapahanao amin'ny asa ina no ataonay amin'izany. Zay omaly zany me fanantenana fa hoe afaka mivatra fa mandana solotenanareo makana amin'ny commune. Rehefa nandefa solotenanay nakana commune, natao commune tany tsy afaka miresaka aminareo zay, dana lomoty tsy afaka mandray anareo zay, ina ary nataonay amin'izany. Zoanay ny takinay e, dia mamparelanay tsy avelan'zareo evatra zay mabe ambotaiazy ony, nefa lekalesany zao hoe dia be ambotaiazy zao zavatra zao e, efa tany amin'ny commune zay maly dia narirarira ny commune foana. Zay zany ny tena marina sakanana foana amin'le fivarotana, kanefa ny anay zany ny tena amin'ity zany ny tena ivelomanay, kanefa zay isan'andro dia korontanina foana eny am-pivarotana eny. Ka malahelo kosa izany mba tonga anay mivondrona ohatr'izao, satria voahenjika foana nefa zay mandeha amin'ny fahamarinana fa tsy sanatria hoe zavatra ratsy le ataonay. Tena anakanana anay zany hoe manery lalana hono zay, nefa ny tsy possible hoe hanery lalana fa zay manenjika amin'ny sisin-dalana izany. Etady vahaolana zay karaha menareo vahaolana zay dia raisiny ampilaminana le vahaolana dia ajainay zay fepetra meny zareo dia ajainay. Ka ny angatanay tomboka dia ahafahanay mivarotra akalalahana, fa tena mpijaliana mihitsy mpivarotra kalesareo mandeha lalana sasinika ireo sakanana miverindreo tonga dia hiditra forera isankanandro kanandro anatele alina na enina alina ka mangataka zay mba aza lalana makany commune zay averenina isan-kerinandro amin'ny herinandro vonona zay anaraka ny toromarika rehetra zay meny fa ny angatanay dia varotra tokony mba misy dingana anarahana mba ho fantatry mba hahafahana miomana, fa tsisy mihitsy zany fa ohatrany hoe tena tonga dia zay tiana atao fotsiny atao dia lasa sahirana le vahoaka madinika. Ny fangatanay zany dia mba omena lalana izay mba hahafahanay mivarotra, fa kosa tokony mba voaka ny fepetra hoe tokony zao ny tokony ataonareo zao tokony dia mba manaraka ny lalana zay dia zay fa raha hoe hofanana fotsiny ty angalatra very vahoaka ireo sarotra be. Zay zany tena mangataka mihitsy ny alalana, fa zay kory tsy sanatria manakorotana na mangalatra sady firenena efa latsaka andeha latsaka lalina tanteraka mihitsy vahoaka mahanitra daholo zay ataon'ny olona horarana daholo sa angalatra zany ny vahoaka. Zay raha izao ny tedavina anatona miara-manonjy zay dia aloha iara-anonjy fa ataony miogana hatramin'ny andro ratsy velona mihitsy. Misy mihainy ve izy ireo? Firifiry tamin'ireo teny nomen'ny mpitondrantsika moa no nitanterahany tao anatin' izay 12 taona izay. Teny momba ireo tany itoeran'ny arena maro, ny nosy manodidina aza efa nolazain'ny firenena mikambana fa antsika hatry ny ela. Hita ho toy ny vadian'ny filoham-pirenentsika tamin'ny ora farany momba izany, ka asa atsoatsy izay vokatra zany rehetra zany raha toy isika ka mbola hitazapotsiny hatrany. Raha isika aza izao no vidim-piainana iainana sy ny fahantrany firenena, maika fa ireo taranaka any aoriana dia mbola hitazam-potsiny veny ny vahoaka, fa ahoana mariny. Ahoana mariny.